Araka ny teniko aminareo moa rehefa misy zavatra tiako ambara de tsy mifidy andro aho manao vidéo fa tiako ihany nareo ahalala ny zavatra zay iseho zay mety ahafahantsika miomana ny amin'izany zavatra iseho zany. Androany de hiteny zavatra kely maromaro. Voalohany indrindra aloha mikasika an'ireo émissaire américain nalefaninga Donald Trump any Madagasikara zay eo amin'ireo mpitondra fanjakana malagasy. Efa tonga any moa izy ireo ary efa nametraka ny rendez-vous ionana amin'ny Ramika. Inona ny tena antony hahatongavan'izy ireo ary tena zava-doza ho antsika malagasy raha sanatria tanteraka satria manao pression ny Amerikanina amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara ny zava-misy ihany fa mandroka an'ireo réfugiés illégaux any États-Unis ny Amerikanina amin'izao fotoana izao. De toy izany koa ny fikasan'ny Donald Trump hakan'ny Gaza, bande de Gaza moa filaza azy any Palestine. Dikan'izany manana eritreritra ny Amerikanina handroka an'ireo Palestiniana Gazaoïta moa filaza azy ka manao négociation amina firenena maro izy ireo hoe izy vonona andray an'ireo Gazaoïta ireo satria mila diovina ny tanàna. Zay moa zany ny politikan'ny Trump ary tiany ho alaina le bande de Gaza. De isan'ny anaovany pression Madagasikara amin'izany satria tsisy firenena aloha hatramin'izao mety mandray an'ireo Gazaoïta ireo. De nireo immigré illégaux any États-Unis koa misy koa firenena tsy mety mandray an'ireo. De Madagasikara no safidiana tamin'izany ary manao pression faran'izay zokiny satria fantany tsara mihitsy ny fahalemen'ny fitondrana malagasy amin'izao le mitady reconnaissance zany eo amin'ny sehatry ny communauté internationale. De fantany hoe vulnérable zany filazan'izany mialatsiny amin'le teny fangaroaro fa tsy zany loatra ny olana fa ny fanafahana manazava amintsika ny zavatra misy ankehitriny. Inona ny zava-doza iseho raha zany tokoa misy de hitantsika io zavatra misy any Israel io any Palestine fa rehefa amina million reo olona reo fa rehefa reo olona reo tonga amina toerana anankiray de lasa karazana karaha hoe foko vaovao ndraiky io ny karana rehefa tsy fidy ny karana nefa ny Madagasikara raha tsy diso eo amin'ny 200 000 io nisan'ny karana ao Madagasikara. Fa reto Gazaoïta reto fotsiny efa amina million reo ary reo miaraka amin'ny culture zay tsy fanaraka mihitsy amin'ny culture amin'ny malagasy. De ho tonga ny Madagasikara reo de ampiova tanteraka ny loko amin'ny olona aloha satria zany olona amina tapitrisa zany rehefa tonga amina firenena ray tena efa vahoaka anatina firenena vahoaka vaovao mihitsy zany de zay no anarako ny sainareo hoe zany ny vokatry zao politika misababaka ataon'ny fitondrana zao satria tena zava-doza amina tambo mihitsy raha tonga ny Madagasikara reo Gazaoïta reo. Tena zava-doza ho takona tanteraka amin'izay Madagasikara amin'izay fotoana izay de tena hoe hisy za akory tsy hoe miditra amin'ny resaka géopolitika mondiale loatra ny amin'ny resaka hoe israeliana sy ny palestiniana tsy aferako zany fa ny amin'ny malagasy zay tena hoe amin'izao fotoana izao tsy manana herintsony edivana, tsy manana herintsony anoherana mbola totoina an'izany immigré Gazaoïta sy ny immigré illégaux avy any Amerika zany tena zava-doza amina tambo zany. Zay le teneniko anareo hoe famadihana tanindrazana ataon'ireto mpitondra fanjakana reto satria ny endreo fantany de ny vola miditra any am-posiny ihany zay mety ahafahana mifanaraka hoe inona ny tombony anay fa tsisy tombotsoa amin'ny Madagasikara mihitsy zany. Ka zay ny anarako ny sainareo aloha ny amin'iny resaka iny resaka zay faran'izay zava-doza raha tanteraka fa zay hoe tsy atsika intsony Madagasikara, tsy atsika intsony Madagasikara. De eo koa moa le resaka hoe miditra koa zareo am'le resaka varamada base du Liard efa namidin'ny Australiana moa le izy ary ny Amerikanina indray ny andray azy. Ny zavatra tokony fantatritsika amin'izao fotoana izao ny Amerikanina rehefa miditra amin'ny sehatra fitrandrahana io tsy misy tsono anao, tsy misy ho an'ny Madagasikara zany io
jerevo tsara ny zavatra misehoany a Venezuela amin'izao fotoana zao a, na tonga ny Venezuela tratrany kendaroroka amin'izao fotoana zao anie satria ny Amerikanina no tena hoe giokan'zany pétrole venezuelienne zany e. Tena hoe pétrole isan'ny hoe manana Venezuela ny manana tena hoe pétrole be indrindra zany eto ambony tany, réserve moa zany filazan'zany. De nandritra ny fotoana maro a ny Amerikanina no nitrandraka an'izany fa tsy nisy ho an'ireo Venezuelien reo zavatra tsy nisy ho an'le firenena fa tena hoe nalain'ny Amerikanina ambongadiny mihitsy. Zay ny azy ny fiaraha-miasany amin'ny firenena sasany. De ohatr'izay Cuba Stulia hoe fa lasany io. Ary amin'izao fotoana zao a, ringasy teny sy reo olona tompomena kely eo amin'ny tanànareo, reo mpisandoka fahefanareo a, manome alala anazy amin'izany nefa ny reny nisan'ny tena nanohatra an'izany mihitsy. De zao moa izy mody navadika hoe varamata. De io ny zava-misy a ho lasan'ny zareo ambongadiny Bastuliara, tsisy afaka andahan'izany tsony. Zany ny fifandraisana tamin'le Eric Prince tany a Dubai raha tianareo fantatra. Zay ny tena dikan'iny. De iverenako kely ndraiky le fanambarana nataon'nga Rolly Merciany amin'le hoe hiditra amin'ny resaka censure, fisamborana sy ny karazany amin'ny resaka fifampitondrana eto amin'ny Facebook. Malasa saina ihany le izy satria mpanao gazety tsy izay tsy nahalalan'ny Rolly Mercia zany e. Ary zany raha ny gadra isan'ny nampalahelo tamin'ny fotoan'andro ny aloha abus de pouvoir nataon'ny Pierre Bleu, nampigadra azy fa ny zavatra tonga tao an-tsaiko fotsiny hoe mety tsy levon'ny vavon'ny Rolly Mercia ve le mangahazo be deabe nandritra n'izay 5 taona zay a, ka mahatonga azy manao foana tahaka an'io satria tadidio tsara fa zao zavatra ataonareo zao no mampiseho fa malemy le fitondrana. Tsy manana fatokisa tena tsony a, de zay zavatra rehetra miseho mihetsika de tonga de heverina fa hoe fanakorontanana sy nefa ny fanakorontanana iseho anie tsy idiran'ny vahoaka e, tsy ny vahoaka tsotra tsony andeha hanongana anareo fa efa niteny aho fa miomakomanany zany ary fantatry ny service de renseignement nareo zany fa ho avy fanonganana anareo. Fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny nga Rolly Mercia hoe aza verina ho le zavatra tsy nety efa nataonao tamin'ny andron'ny HVM. Tena tsika tsy mahay makalesona mihitsy amin'izao fotoana zao no tsy menatra kory manadio andro kofa litaya, manadio an'ireo mafia rehetrarehetra reo. De tena hoe nivoana tanteraka tamin'ny mampanao gazety anao fa tena hoe lasa mpanao gazety voavidy zany e, mazava be ne zany e. De zao ianao andeha hanao kendaroroka an'ireo vahoaka madinika mba maneho ny heviny. Atovy araka zany nataony ny fitondran-drajoelina teo e. Fa ny zavatra iseho rehefa tsotsony de mety manandray voalinana mangazo indray ianao satria zavatra rehetrarehetra ataonareo anie tsisy ho afamaina zany e. Zany no miteny anareo an'izany, reo ACC mpangalatra reo tsisy ho afamaina amin'izany, reo fitondrana zay olona rehetrarehetra mafia reo tsisy ho afamaina rehefa tena raisin'ny vahoaka io fahefana io. Iverenako ndraiky le tenin'ny Gasikara, za moa tamin'iny le niteny hoe ministra tsy nitapina lomalemy fa vao marina foana izy amin'izao. De no amafisiny ngasiteny moa le izy hoe zao anie mbola tsy de teza mita fa mbola par intérim fotsiny e. Zany hoe azavaika anareo ny dika zany hoe par intérim, zany hoe ry zareo reto zany mpisolo toerana vonjy-maika raha ny zavatra misy zany de marina le niteny hoe mbola rajoelona ihany ny ao ambadika eo. Zany hoe rajoelona zany mbola tena tompon'ny toerana fa misy fotoana izy zany atoma mo afaka miverina mandray ny toerany. Zay le izy. Ary vavan'ny zareo no niteny an'izany a. Misy ny analizy isan-karazany atao hoe mety manana eritreritry reo hanitatra ny fahefana ihany satria mety marina zany. Fa zay aloha zay ny définition le intérim manolo vonjy-maika. Zany hoe à tout moment zany a de mety tonga ndraiky ny tompo-toerana de zay le teneniko any Mikael ihany Rajoelina zany kajikajy politika zany efa fantatra foana fisiany zany fa efa vao nanomboka de efa nanazavanareo an'izany a. De amin'izao fotoana izao moa le hoe miteny ndraiky ny ao amin'ny fitondram-panjakana ao zany e, miteny amin'ny fitondram-panjakana indrindrindrindra moa raha Mikael miteny hoe manomboka misaviritaka zay iny tsy mitovy hevitra mampiseho ny fahalemeny zany. Efa ela niteny anareo hoe misaviritaka ny ao an-dapa ao. Efa betsaka ny information sy ny renseignement momba an'izany hoe manomboka manao valalakarona fa samy mitady zay lalana andehanany. Zany fikanandrom-pirenena zany a tsy hisy zany fa tonga de hisy forsinina enjana be eo ary
hitarika fionganana ho an'reto fitondrana jalamboty sy lambavy reto zany zavatra zany no tiako tenenina aminareo hoe amin'izao fotoana izao de reny hoe sarisarina fisamborana sy ny karazany reny, aza mieritreritra mihitsy nareo hoe misy vokany reny fa resaka fampitahoram-bity fotsiny reny, sambosamborana de misy manœuvre d'intimidation moa ny atao amin'izao fotoana izao, fa ny zavatra iseho tsy zany akory ny anakana vahoaka tsy hitsangana sy tsy hijoro. De eo amin'le resaka hoe fifidianana, ny fifidianana de efa mazava tsara fa mitady lalany reto, zay moa nisany tsy fizakevitra, mitady lalany reto ametraka lalàna ahafahany mahazo an'io ilatsaka fidiana zany de zay moa ny teneniko anareo hoe tsy amin'izao fotoana izao kely finoana ny amreo satria tsisy olona hifidy an'ireo zany tsisy olona hifidy an'ireo zany amin'izao akaikena taona izao. Fanodikodonam-bola sy ny akaikena isan-karazany efa miseho daholy, efa fantatry ny vahoaka zany ny herim-pamoretana atao efa miseho daholy, de inona mbola zavatra eritreretinao vahoaka hifidy anao amin'izany, fa io ny ataony io mieritreritra izy hoe manao vaky-balina amin'ny fizarana seza de ampangina ny vahoaka, vaky-balina amin'ny fizarana seza de ny zavatra farany tiako tenenina aminareo, inona moa le zavatra niseho tapa-bolana lasa zay tamin'ny fandehanana miaramila, andiana miaramila nandeha pick-up naka fiara marobe tao amin'ny porony Tamatavy, fiara marobe izay efa nanana tompony reny fiara reny, marina fa ny sodiaty no nanafatra azy fa efa nisy mividy reny vahoaka tsotra, olo-tsotra no mividy an'ireny nandoha vola, fa tena lahina fotsiny le izy, fantatra zao fa nalefa ny avy lohany daholo le fiara reo de efa fampizarazarana zany, fiara 3.5 izy ireo 4x4 sy pick-up moa zany filaza azy, fa de tsy fantatra hoe inona amin'ny lalàna inona no nahafahan'izy ireo nakany zany ankeriny tao. Le ramatoa minisitra moa milaza fa hoe mampiatra ny lalàna fa tsika lalàna inona zany nanaovana zany efa hitatsika tsara le zavatra niseho tamin'le perquisition voalohany tany amin'ny Sodiaty, le nangalana minibus, nangalana tomobily isan-karazany, de fitatsika tsara hoe aiza le izy efa mandendehany amin'ny ville any ary ireo miaramila navanify tsy mandalo katsamainareo sasatsasany amin'izy ireo nefa mitondra an'izany mivezivezy eny an-tanàna ao, zay ny zavatra miseho de hitatsika tsara koa le perquisition fosika natao, tsy fosika moa fa perquisition tena izy natao tamina sinoa, nangalana 20 milliards mahery sy nangalana basy de nilazana fa hoe isy manomana coup d'état. Reny efa hitantsika daholo reny rehetra reny zany efa mampiseho sary hoe manamarina le teneniko anareo hoe io fitondrana mpandroba fotsiny io, fa zao efa betsaka koa ny miaramila tonga saina amin'izao fotoana izao ny eo misehatra ny tafika, satria mahatsiaro afa-baraka ny tafika, mahatsiaro afa-baraka ny tafika amin'izao fotoana izao noho ny ataon'ireto olom-bitsy reto zay nomena fahefana tamin'ny zavatra tsy ara-dalàna. Ny tiako tenenina mantsy de tsy ara-dalàna, misy maganoteny amiko manadio hoe reo anie namen'ny ACC fahefana, verenantsika kely ny tantara re raha ny lalàna-panorenana malagasy de tsotra be, rehefa miala amin'ny filoham-pirenena raha nisy empêchement nataony anahazo azy moa zany de tokony ny filohan'ny Sénat no mitondra Madagasikara, de rehefa tsy misy filohan'ny Sénat de filohan'ny Assemblée, rehefa tsy misy filohan'ny Assemblée de fitondrana collégiale eo amin'ny gouvernemanta. Zay zany no izy ny zavatra nisy nefany iza tamin'ireo ara ny institution nisany Mikael sy ireo 10 lahy sy efatra miaraka aminy, iza tamin'ireo sénateur very zareo filohan'ny institution inona izy, de io zay le teneniko anareo hoe fanabarabarana fisainany gasy fotsiny, satria Mikael ny teny hoe alainay fahefana, tsy nisy vahoaka nanome fahefana azy hoe alainay, fa rehefa nivadika sy mifanaraka izy ireo tamin'ny ACC hoe menay anareo ny sehatra ozy izy ny ACC satria misy tambony ao misy vola ao, iny hitatsika le fangatahana de milliard iny reny ny tambony reny, de reny zavatra reny efa mampiseho tsara mihitsy hoe efa tsy fitondranao anatina ara-dalàna tsony ka na inona tenen'ny Madagasikara hoe aty tsy teteza mita fa mbola ao anatin'ny constitution tsika amin'izao fotoana izao, de io zay ny constitution mbola manamafy any le teneniko hoe le constitution nezahana mody ny hitsakitsana nambamboarina na olakolaka sy ny karazany mba ahafahana manadio, fa tsisy afaka manamarina zany mihitsy hoe naninona ny nomenan'ny Mikael ny fahefana, satria Mikael
raha ny tena marina tsisy olona mpiasa tsotra tao amin'ny kapisate anizy fa tsy sefina régiment akory ka nanina nomena azy le fahefana zay mahatonga ny olona lasa hoe zay tiany atao sy ny gaboraraka atao sy ny fanodikodonana rehetrarehetra faran'izay zokiny ka zay ny tiako tenena aminareo hoe mbola manamarina ny teniko foana ny amin'ny fitabitro sy ny calcul politika sy ny alatra zay tsy miroso makany amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara mihitsy fa tena hoe fitabitro afahan'izy rehetra mangalatra tsisy mivola nefa misy vola ifampizarana ho an'ny zareo fa ny mavahoaka malagasy terena andoha hetra faran'izay zokiny mba ahafahana mandohany zany agegeny isan-karazana zany ny zavatra misy vahoaka efa mihinana fako mbola totoina ihany mbola kapohana ny kanota ihany zay mahatonga amin'ny tena anareo hoe amin'izao fotoana izao isika malagasy amin'izao ny tena hoe vahoaka fara hidindrindra ambonin'ny tany satria mpitondra antsika efa nandra efa dondo mpangalatra isika vahoaka nefa ny amin'izao fotoana izao dia tena hoe miaina ao anatina fotaka loto tena faran'izay mampalahelo ka de zay no ijoroako foana be dia be nareo no mandefa message hoe inona ary ny tokony atao raha zoko mijoroa ianao satria ianao ny antenaina na miaramila raha ny teny an'izany fa za mbola miteny foana ny vahoaka no tokony omena ny fahefana ny vahoaka isika vahoaka ny tokony andraikitra amin'io dia ataontsika izay tokony azona ny fahefana io aza mieritreritra aza mametraka tsangan'olona nareo na za io na izy tsy important zany fa ny zavatra de tavintsika fotsiny de hoe tsy maintsy andresitsika ary zay no mahatonga hoe mbola temporisena li satria fitondrana io tena tsoroko aminareo mihitsy fa na rapitso reo de afaka ahongana na rapitso ary de afaka ahongana be dia be ny zavatra fana manongana an'io fa ny olana fotsiny de hoe izy andray ary ny ijoro izy andray no apetraka eo satria efa hitantsika tsara reny zavatra nataon'ny mpanao politika zay tena hoe olon'olom-pona tsisy ninona reo io hoe natao tohatra ny vahoaka natao tapifa mafana tongotra de raha sanatria mbola tsy mivonontsika eo izy andray no apetraka eo olona tena hoe faran'izay tia tanindrazana olona tsy tia fahefana tsy tia vola tsy tia arena fa mba banjana amin'ny Madagasikara amin'izay reny le atao hoe Traoré any Burkina Faso zany no ilain'ny malagasy amin'izao fotoana izao fa tsy voatery miaramila tsy voatery iny fa ianareo tafika no manana ny fahefana any aminareo lakle zao de be ny zavatra nanenjehan'ny vahoaka nareo ary amin'izao fotoana izao isany maloto tanteraka nareo ninona teneninareo nareo no afaka manala an'ireo satria nareo no manana fahefana sy mibasy amin'izany aloha vahoaka tsy hiditra lalina aloha amin'izao fotoana izao fa rehefa tonga ny toronay vahoaka hiteny zay ijoro zay ary anongany zay de zay ny anay fa amin'izao fotoana izao raha ohatra ka fantatrareo hoe tokony fotoana nareo malala an'izany de manaraka nareo reo vahoaka maro anisy ireo indrindrindrindra nareo amin'ny gendarmerie fotoana ny fanadiovana ny fahotana nataonareo zao efa be dia be amin'izao fotoana izao ny fanalam-baraka nareo afa baraka tanteraka nareo nefa nareo natao hoe tandroka arovozona manakaiky ny vahoaka fa tena hoe kapisaty kely ery no lasa manala baraka nareo manjanaka nareo tena mampirisika anareo manana ampopo ny fony zavadalina ty zavatra teneniko ty fa de mijoroana reo gendarmerie mijoroana reo tafika tena hoe tia tanindrazana aiza le hoe hoan'ny tanindrazana fa tsy avela fotsiny anjakazakany jalambototro zao ty fireneny ty zay ny tiako tenenina amintsika vahoaka androany de raha mbola misy mono vaovao satria vaovao be dia be fa mbola eo mpanamarinana an'izy ireny de zay no de mbola hiteny mandrakariva fa le zavatra voalohany teneniko tary amin'ny fiandohana teo ny tena mamaky any milaza azy hoe tereniny amerikanina ny malagasy andray andreo gaza ho hita rehetrarehetra mahatratra amina million ho afindra ny Madagasikara tantara efa saika nisy zany tamin'ny andron'ny guerre mondiale tamin'ny andron'ny Hitler hoe saika nafindra tany Madagasikara reo jiosy reo